sehatra miainga amin'ny zavatra kely ary mivoatra makany amin'ny zavatra lehibe ary ahitana fanampiarana. Fiainana fanatsarana dia mihatsara kokoa, mahavita afaka mahaleo tena zahay nefa mahavita mamatsy ihany koa. Dia mihatsara zany ny fiainana mpikambana, mihamandroso kokoa ary mivelatra amin'ny mpiarabelona. Miainga tamin'ny zavatra nisy teo atoerana aloha mitrandrano hoe inona ny zavatra nisy, ka ny vokatra vary zany tena mpamboly vary ary sopotry ny lavaka tsinjarivo manga mihitsy ny fokontany izay orena fikambanana misy anay. Ka ny zavatra nieritreretinay dia hoe andao isika hitrandraka ny vary misy eto atoerana. Ny olana aloha voalohany indrindra dia ny tsy fisiany vary rehefa vanim-potoana septambra oktobra eo, tena tsy misy nefa tena mpamboly ihany koa ny ao amin'ny toerana io. Dia mandeha any amin'ny 20 kilometatra manodidina vao mahita fotsim-bary, mandeha tsena any amin'ny fokontany hafa mihitsy na eny amin'ny renivohitr'ny commune. Dia voatery izay mitrandraka hoe inona no hevitra, andaontsika hanao valitanana iombonana mifanampy aloha mba hananantsika vokatra entina miainga. Rehefa ny fanangony izay ny fanampy tamin'ny raharaha izay natao dia natambatra izay azo nananganana isopotra ary nitahirizana vary, ka anafahanay namatsy tsikelikely aloha ny manodidina anay fa indrindra ihany koa mpikambana ao anatiny. Avy eo kosa nisy ny tosika ara-materialy efa misekatsoka izay na masinina fandanjana vary akotra, dia lasa afaka ny vidy zahay, vidy tahaka ny collecteur rehetra izay koa misy vola, dia nitombo kokoa ny vokatra azonay. Nanampy be da be ny sekatsoka izay satria ny voizina tao anatin'ilay zany hoe ny fahaiza mitatana dia hita hoe nampandroso ny ankohonana ary afaka nihinana sakafo ara-pahasalamana sy ara-dalàna izahay tao an-tokantrano. Afaka nihinana sakafo maro loko izahay, nihinana miovaova, izany hoe tao anatiny ny resaka tsy fanjarian-tsakafo. Dia efa afaka nahafantatra zany zay hoe kaina mangahazo fotsiny ara ny zava-misy ato-trano, afaka miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, tsy voatery ho atao batabata fotsiny fa afaka atao lasopy, ary azo hohanina amin'ny fotoana rehetra amin'ny karazany samihafa ny vokatra iray rehefa vokariny tantsaha. Iainan'ilay tokantrano mihitsy ilay fikambanana, lasa misy asa mamelona n'ilay tokantrano satria izay vokatra azo dia mba misy apahany ho an'ilay tokantrano, afaka mandoa eo koa lasy tsara, mba misy ambom-bava mipetraka atao fiandry sanatria tsy salama, afaka mahazo zavatra hafa ihany koa.